an'ny taranja atletisme kosa indray dia tamin'ity farany ranosainkiona nanatanterahana ny fiadina tomponakapirenena teny amin'ny sikanjana larobiteny. Nisy kajy senior sy ny junior indray no niakatsehatra tamin'ity farany herinandro ity. Mbola zareo ny atleta avy eto Analamanga aloha no mitana ny lalana voalohany teo amin'ny fanobahana medaly volamena tamin'ity fananana ity fitinina aminao ary ny vokatra tonga tao am-pelatanana nandritra izay 3 andro izay. Atleta misa efatra amin'ny 3 sy 700 avy amin'ny ligue paritra 12 section roa no tonga niatrika ny fidinana tomponakany Madagasikara teo amin'ny taranja fototra atletisme. Ny ligue Analamanga no nitana ny lalana voalohany rehefa nanomboka medaly volamena 5/30, volafotsy 3/30 ary alimo 4/20. Laharana faharoa ny ligue Atsimo Andrefana nahazo medaly volamena 7/20, volafotsy 2/20 ary alimo 2. Teo amin'ny laharana fahatelo kosa ny ligue Antsinanana rehefa nahazo medaly volamena 10 sy volafotsy 12 ary alimo 3/20. Toy izao ary no vokatra tonga eto am-pelatanana. Nanomboka ny zoma teo mantsy ity fananana ity ary androany alahady vao nifarana. Teo amin'ny 400 metatra junior zazavavy ary voalohany Saintia Félicité avy amin'ny 3GB Sud-Ouest 2 minitra 7 sekondra sy 3/20 apahazaty. Ny laharana faharoa Razafinjanahary Maria avy amin'ny ABCA 2 minitra sy 3/20 sekondra sy 4 apahazaty. Ary ny laharana fahatelo Miadasoa Nisia avy amin'ny ASPTT 2 minitra 9/20 sekondra sy 9/20 apahazaty. Teo amin'ny 400 metatra senior zazavavy dia nandraboka ny medaly volamena Razana Malala Olga avy amin'ny Kospena 2 minitra 2 sekondra sy 10 apahazaty. Laharana faharoa Ranay Voarivelo Ando Knapsa 2 minitra 3 sekondra sy 9/10 apahazaty. Ary ny laharana fahatelo Razandrinirina Claudia avy eo amin'ny Ascut 2 minitra 9 sekondra sy 2/20 apahazaty. Teo amin'ny 400 metatra junior zazalahy Zelas Victor avy any amin'ny 3GB Atsimo Andrefana no tomponakany Madagasikara 9/20 sekondra sy 3/20 apahazaty. Laharana faharoa Rafalmanatso Soliniaina avy any amin'ny Ajaty 7/20 sekondra sy 3/20 apahazaty. Ary laharana fahatelo Rakototra Belalaina avy amin'ny Tafo 7/20 sekondra sy 10 apahazaty. Eo amin'izay 400 metatra izay ihany fa senior lehilahy dia voaositra tomponakany Madagasikara Jova Philippe avy amin'ny Kospena 2/20 sekondra sy 9/20 apahazaty. Medaly volafotsy Rabearson Todsoa avy amin'ny Tafo 3/20 sekondra sy 7/20 apahazaty. Ary laharana fahatelo Randrena Solorado avy amin'ny Kosfa 5/20 sekondra sy 3/20 apahazaty. Roanjato metatra zazavavy voaositra tomponakany Madagasikara Rakotonarzo avy amin'ny Askit 9/20 sekondra sy 5/20 apahazaty. Laharana faharoa Marasa Odety avy amin'ny 3GB Atsimo Andrefana 7/20 sekondra sy 1 apahazaty. Ary laharana fahatelo Andretsitoaina Nansia avy amin'ny ABCA 7/20 sekondra sy 3/20 apahazaty. Roanjato metatra junior lehilahy voalohany Tada Tomi avy any amin'ny Askity ny Antsinanana 2/20 sekondra sy 2/20 apahazaty. Laharana faharoa Kotitrandry avy amin'ny Ajaty 2/20 sekondra sy 3/20. Laharana fahatelo Manampy Jean Olivier avy any amin'ny Aspanatoan'ny Toliary 3/20 sekondra. Roanjato metatra senior zazavavy ambony Eledi avy amin'ny Knapsa ny laharana voalohany rehefa naviditsany 4/20 sekondra 3/30 apahazaty. Medaly volafotsy Dedy Françoise avy amin'ny Tafo 5/20 sekondra sy 5/20 apahazaty. Laharana fahatelo Rasozana Solange avy eo amin'ny Tafo 4/20 sekondra sy 2/20 apahazaty. Roanjato metatra senior lehilahy Randretinina Steny avy eo amin'ny Kosfa 2/20 sekondra sy 4 apahazaty no nahazo ny medaly volamena. Laharana faharoa volafotsy kosa Fanampitso Tiaray avy eo amin'ny Kosfa 2/20 sekondra sy 2/20 apahazaty. Ary laharana fahatelo Andretsilavina Jeremia avy eo amin'ny Askity 2/20 sekondra sy 4/20. 100 metatra junior zazavavy Rakotona Rentso avy eo amin'ny Askity 12 sekondra sy 3/20 apahazaty. Ny laharana faharoa Andreantsona Tenaina avy eo amin'ny Knapsa 3/20 sekondra sy 5/20 apahazaty. Ny laharana fahatelo Andretsitoaina Nansia avy eo amin'ny ABCA 3/20 sekondra sy 4/20 apahazaty. 100 metatra junior zazalahy Tada Tomi avy eo amin'ny Askitiny Tomasina ny laharana voalohany 10 sekondra sy 7/20. Laharana faharoa Manampy Jean Olivier avy any amin'ny Aspanatô 2/20 sekondra sy 2/30. Laharana fahatelo Fanomezatsoa Rajerson Askity 2/20 sekondra sy 4/20.
Teo amin'ny senior zazavavy 100 metatra kosa dia mbola embony eo lehibe any, vao miknapsa no larina voalohany 12 sekondra 9 apahazato, ny faharoa Dedi Françoise, avao amin'ny tafy 12 sekondra sy 13 ary narana fahatelo Rasozana Solange, avao amin'ny tafy 12 sekondra sy 20 apahazatony. Teo amin'ny 100 metatra senior lehilahy kosa dia Randretina Steny avy amin'ny Kosfan larina voalohany 12 sekondra sy 9 apahazatony. Medaly volafotsy Ndretsy lavina Joasin avy amin'ny Askidiny Tomasina 12 sekondra sy 20 apahazatony, narina fahatelo Fanampy Sotiaray avy eo amin'ny Kosfa 2 minitra sy 5 apahazatony. Teo amin'ny vikindava kosa senior lehilahy dia Yalikame avy eo amin'ny Kosfa rehefa natsambikina 7 metatra faingo otraray. Larana faharoa kosa Ramanantsatovy Mariola natsafikina 9 metatra sy 5 ary narina fahatelo kosa dia Rakotoary Sotsiriniaina rehefa natsambikina izany 9 metatra sy 70. Teo amin'ny fanipazana marito kosa indray dia nanomboka ny medaly volamena Rakoto Tsiferana Jean-Clive avy amin'ny Kospenina rehefa natoraka izany hatrany amin'ny 20 metatra faingo otratelo. Larina faharoa kosa Rasolontsatovo Fanomezatsoa avy eo amin'ny CAMDT rehefa natsipy izany 19 metatra sy 20 ary larina fahatelo dia Johnston Iniasy avy eo amin'ny Kosfa rehefa natsipy izany 15 metatra sy 20. Ireo aloha ny vokatra tonga eto am-pelatanana nandritra ity fedina ny tompon-takany Madagasikara ity.